Sao isika dia anaraka ny tantaran'ireo olon'ny finoana rehetra izay voalosoratra ao amin'ny bokin'ny Hébreu toko faha 1:10. Izy ireo tokoa manko dia niezaka nino sy natoky an'Andriamanitra satria nanana fanantenana izy fa handovany lanitra. Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanaritra tsara noho ny anikaina, ka izany nanambarany azy fa marina satria Andriamanitra efa nanambarany amin'ny fanaritra nataony, koa amin'izany na dia maty azy izy dia mbola afaka miteny. Finoana no namindranany Enoka tsy ara-ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Finoana no nanamboarana samy fiara amin'ny jenany ankohonana, fa natahotra izy rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelo an'izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandovan'ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abraham rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy nolova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Ary nasara aza dia finoana koa nandraisany irana nanaka rehefa nitsahajaja izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nameny teny fikasana. Finoana no ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsisy zavatra miseho nanaovana izao hita izao. Finoana no nitanandranomasina mena toy ny mandeha tany maina izay mba nandramany Egyptianina ka dia voaterina izy. Finoana nampirodana mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fitoana. Ireo rehetr'ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nandray ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitreny izy ka ravoravo ny rahaba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Jesus.